misaotra nanao publication nanaratsy ny koto influenceur ny Stefano fa anjarany olona ny teny na bado raha tsy bado fa amiko tena bado loatra raha zay ngamana. Salama daholo za moa zany efa manomboka tsy de miraharaha loatra ny fandehan'ny politika Madagasikara amizao satria efa tena kivy aho zany amin'ny abadony le gasy fa mbola misy olona ndray zany tia manao ny publication de za ndray zany no hoany anaty lizy tsy de le rangaha loatra no ino moa zany no anaovako video manokana fa mieritreritra ny hoe ny toerana nisy an'le rangaha tsy zany fa Harrison El Stefanio Nzis zany anarana Facebook fa identifié ko rehefa aveo Harrison El Stefanio Nzis izay nanao publication manao éloge ny lalatina rakotana zafy ozy izy ato hoe femme de défi ozy izy de résultat ozy El Stefanio Nzis Stefanio des femmes de résilience et d'adaptation. Un ami Zouk B notable de Thomas m'a confié ce jour. Je ne savais pas que cette dame avait de telles qualifications. Lecture de son cursus. Ça nous est dans le hall tsy fantatro nanana fahaizana be ohatry zao zany la latine raha tsy namaky ny ino zany ny CV. Et ozy le Stefanio, à moi de lui dire, tu croyais quoi? T'es déjà menti? Tintena amizany satria amteny frantsay foana moa zalahy eto miresaka de hoe tintena amizany zany de hoe za mbola tsy arandaka tamle Zouk be zany fa la latina da tena olona intello be olona lettré crème de la crème ngamba zany de nasily ato hoe écoute la maitso ambo izy l'influenceur dikan'izany rehefa sina arany afarany tena anankiray de fanaratsiny zany ohatra hoe ny olona tsy mahay mitondra tomobile de chauffeur na ohatra olona tsy mahay manaja tena de queutard de za zany aratsiny El Stefanio Harrison El Stefanio. Je te rappellerai de ton intelligente sottise. Dikan zany hoe intelligence sottise zany dikan so zany de idiot ça zany bad be zany aminy que tu as écrite ce tantôt à ce propos ny zavatra soratako tamin'ny mikasika lalatina zany de za zany ny olona vendrana zany bad zany titinenina de oko aloha azava aminareo zany fa io Harrison El Stefanio de directeur en tourisme to Thomas bandy to universitaire zany niandra tamin'ny barikadimy sotry zany de directeur en office de tourisme to Thomas le daly io ary afitako taty andafy taty fa niony zay efa laranga resaka de netretiko zany hoe olona niandra amin'ny université de zao ny zavatra teneniny de zay mahatonga anahy resaka hoe tony zany olona niandra amin'ny université directeur de l'office de tourisme régional à Madagascar. De zao ny zavatra teneniny voalohany indrindra aloha zany de fa tsy de azoko loatra io bandy io amty isaky manao publication de amteny frantsay foana ana Madagascar venao inao ve inao moa zany directeur de tourisme de tsy anao ve raha tokony anome lanja ny inona moa zany vako malagasy ny mamalagasy ny inona moa zany ny sotoavana malagasy de anao ndray tatatata amteny frantsay foana efa ankianiko izy tona maromaro mikasika zavatra zay de io zany izy manao éloge mandoka ny lalatina rakotana zafy nefa izy zany netretiko fa hoe olona universitaire olona manana poste tsy haiko ino ataony amizao tsy haiko de tsy ho anazy loatra anaovako le vidéo fa ho anao rehetrrehetra hoe fahatsapako hoe na de olona mba nianatra any tena Madagasikara any de tena
aloha mbola tsy teny hoe bado zany zao mbola tsy teny vendra fa ary afara ary am farany ary vao samy manao conclusion tsika fa raha publieko zavatra nytenen'io de va tonga nareo rehetra tonga de tsy maintsy teny hoe bado zany bado zany satria misy anto be dehibe nafana milaza lidala zany hoe zany de matlolo tanteraka amin'ny lalatina fa tena anina satria ndraso fa ny zavatra teheniko mikasika lalatina do zao hoe zéro moralité hoe ohatinazy le ina moa zany le kizanagaso obeazina amin'inona satria latina lasa ministry ny fanofanana angamba izy eo sa amin'ny lafiny teknika tsy ohatrohatry zany fa miresaka fampianarana teknika sy ny fanofanana de zany anao publication hoe moralité zéro de aveo ny honnêteté intellectuelle zéro de problème éthique tsisy de zay no tiany ny arson satria aminy de tena za zany olona bado za zany bado de gagabe ny tenako hoe raha ohatra hoe olona tsy nahita fianarana olona badobado any mba mivora tsy maharaka ina moa zany fivoatra ny zava-misy ny actualité de mety ekeko any fa andraso angamba aloha ina moa zany na de fa samy nahita daholo rehetrarehetra zany zay mamaky teny zany de nahita daholodaholo ny vidéo nataony lalatina tamin'izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana samy nahita daholo tsy haiko Stéphanie na tena tsy nahita na tena jamba na tena bado fa ny averiko fa ny vidéo nataony lalatina talohan'izy mbola tsy hita amin'ny fitondrana de tena niresaka fa hoe droit fondamental ny olombelona zany droit de l'homme zany ny midina an-dalambe sy maneho hevitra zay ny teneny lalatina tamin'izany fotoana zany de ny teneny lalatina koa tamin'ny zany fotoana zany voilà za tsy hitako tsony le anankiray fa BDB ino moa zany le droit d'expression ino moa zany liberté d'expression zay ny tena nikiany tanteraka de rehefa tonga tamin'ny fitondrana latina de tena ina moa zany bafouena le droit d'expression zay nitatatataly taloha de izy koa nanome tsy ny fitondrana tamin'izany fotoana zany hoe fitondrana Andry Rajoelina hoe ny rehefa mijaly ny vahoaka amin'ny ina moa zany ny fiainan-davanandro vidin'ny PPN sy ny lasanty sy ny freina bus rehetrarehetra de tsy maintsy hiteraka explosion sociale zay ny teny lalatina tamin'izany fotoana zany de rehefa tonga fitondrana izy de tena adino tanteraka zany rehetra zany zay zany le question le honnêteté intellectuelle anteheniko ianao miteny zavatra androany ianao de manakena fitondrana anao de milaza fa ny olona manana droit d'expression liberté d'expression droit fondamental ny midina an-dalambe zao zara teneninao de rehefa tonga fitondrana ianao de tena tonga tsy pahanao marindrano zay zavatra teneninao zay ngamba tsy fantatry izy moa Stéphanie ny antsona hoe ianao honnêteté intellectuelle zay zao rehefa miteny zavatra de tazominy hatramin'ny farany satria zay honnête intellectuellement zay tsy voaritra fanahy na mivadibadika zay fadibadiana zay honnêteté intellectuelle zay de tsy nanana zay zany teneniko tao de resaka éthique tsy manana éthique mba menatr'olona farafaratsy anao zao zavatra teneninao de rehefa tonga amin'ny fitondrana anao de tsy menatra mivadika elanao padaholo ny zavatra rehetra landalo tsy menamenatra ny mandainga laza fa hoe Andry Rajoelina ozy izy ny nationalité azo Andry Rajoelina de avy amin'ny affiliation tenenina filiation no fiteny fa affiliation ozy izy lalatina ohatrany hoe affiliation na entreprise misy manana filiale na ohatra zany hoe entreprise affilie am'izao eo zany abadony ka tsy fantatry ny lazany namany Stéphanie hoe intellectuel be lalatina Stéphanie manao ohatra zao mandady vitsy amin'ny lalatina fa intellectuel be nefa na ny naturalisation par filiation ara-tsainy nefa izy ao mpanao gazety zay ara-tsainy zay terme zay de no alohan'ny tatatatany amin'ny télé anao raha minimum raha olona intellect anao de misy documenté aloha ahoana ça c'est dans tsy teniteny fatany zany za raha misara teniko eto za zao za tsy ministre za tsy tsinitsinina fa tsy maintsy mandalina aloha zay vao miteny zavatra mbola tsy ary nisy connerie mbola tsy ary nisy abadona na zavatra diso teto amin'ny pejy zay tanitry firy taona ny nanaovako an'ity pejy ty
afaka milaza se milaza hoe tena mitete fatana koto fa zatra diso zany zavatra zany nefa lalatena de niteniteny fatana imezan'ny olona ary tena nanapriakiny ianatra le avoka le maître ianatra avoka iny izy ka tsy haiko taiza Stéphano tam'izany fotoana zany amin'ny abadonina latina affiliation izy nefa par filiation d'un dis le terme et de deux mandaingy izy satria nina moa zany ny déclaration nina moa zany de nationalité ny Andry Rajoelina de amin'ny journal officiel zany hoe naturalisation fangatana ny olona efa majeur mangataka nationalité de naturalisé mato misy mivoaka amin'ny journal officiel misy décret dikan'izany zany tsy par filiation mihitsy satria filiation zany vao teraka le olona to de nationalité française lovainy le izy de mandangy izy eo zany le teneniko hoe olona tsy manana etika tsy manana ina moa zany moralité zéro voalohany zavatra tenenina tamin'izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana afa tonga fitondrana izy de miaro betomany Andry Rajoelina aldininy daholo ny vahoaka rehetrrehetra zay mitariany hoe anohitra le fitondrana moralité ny tsy fananana honnêteté intellectuelle zay zavatra teneniko tsy haiko hoe inona ny diso ny zavatra teneniko am'izany ry Stéphano de mankoatra maharaka an'izany ny resaka moralité ny vadiny i Tongarivo dia ny tantara ny zavatra inona moa zany ny natao lalatina taminy hoe i Saïda monsieur Saïda izay tezana ao an-trano izy de kay zany iandry Tongarivo ny verina tapaka tao an-trano de tratrany ny fanoroka sy ny ino moa zany fametsa teo ambony seza izy moa i Lalatina sy Saïda voalohany Lalatina manambady mariazy fa ro manaraka an'izany enao raha ministre anao de tsy toro amin'olona rehetrarehetra fa tena manaraka an'izany fantatrao Saïda fa manambady de tsy rahanao zany de enao manambady le olona manambady de zay ny teneniko moralité zéro zany ve ny olona anabe ny zanako malagasy ka tsy haiko hoe fantatry iza moa i Stéphano fa zany resaky zany za ve no ina moa zany manana intelligence sottise so ve zany am'izao fotoana zao idiot ve za raha milaza an'izany tiako manao commentaire eto ala i Stéphano de akoatran'izay de ina moa zany nanao tentative de meurtre izy moa i Andry Tongarivo de tsy nigadra izy satria vady Lalatina tam'izao fotoana zany de rehefa manao menace ampamoaka i Andry Tongarivo de tsy mamenamenatra Lalatina nanagadra anazy satria izy nanao crime aloha de gadrana fa tena maharaka an'izany rainjanany zanany mbola kely izy manana le pouvoir akaiky ny pouvoir de tena tsy rarahany tsy manana scrupule mihitsy zany nanagadra le vadiny satria manelingelina azy d'ailleurs le vadiny no décrire le personnalité ny Lalatina hoe olona ina moa zany tia vola loatra sy tia pouvoir izy Lalatina ny vadiny décrire an'izany olona niarany antaminy andritra ny firy-taona ka tsy haiko hoe Stéphano niarany antaminy i défendre hoe une grande dame intellectuelle honnête sy ny toeto ny vadiny décrire an'izany de en plus an'izany ny vadiny hitantara ny zavatra affaire maloto rehetrrehetra nataony affaire maloto zany hoe nanao affaire maloto zany izy de ny gazety fa namoaka hoe manana tranona firy milliard Lalatina ohatriny karamana ministre le sy Stéphano lato ohatra mba olona manoratra sy mamaky teny ihany ohatriny karamana ministre manino Lalatina no navoaka ny gazety manana trano firy amina milliard et de deux nisy izy fleurir kotobalara hoe namoaka tomobile na 1 milliard chacun i Lalatina sy mivadiny ka zay ve le 10 fe le zany amitena hoe resaka hoe moralité zéro za ve zany no manana ina moa zany intelligence sottise ry Stéphano de akoatr'izay de hoe araka filazan'ny vadiny io zany de ny vidianany 4 mainty izy moa i Saïda de nalany lirio de vidianana ino moto bena 570 tapitrisa de nanamboarany trano izy manambady amanjanaka mariazy de mividy zavatra na banderie zay ve
milazainy la fa intelo be honnête sy ny toy to de tena kivy hoe raha olona hoe tsy mamaky teny raha olona any ambanivohitra de keko hoe tena tsy maraka an'izany fa zatra voaka gazety daholo zany rehetra zany so de hoe endrikendrika zany miteny zao io voaka gazety daholo zany rehetra zany ka ny conclusion azoko raisina de ka tena misy tena bado tanteraka le gasy tena misy tena bado tsy mba olona mba tsy nahita fianarana tsy mba olona mba hoe tsy mahara-baovao fa de directeur na de l'office de tourisme régional de zay ny raisonnement de zany lazainy fa ina moa zany manana intelligence sottise de ny zavatra tena tsaroko zany resaka fanatisme ave de tena tsy mahita zay ambony tantsony le Stefanio sy ny akamany satria na le zokobeny zany ara anisan'ny babo tamin'ny lalatina babo ta lalatina nefa firy ny zavatra abadona teny lalatina teo tamin'ny gazety hatramizay hitatsika teto tsy vita verina daholo zany de tsy haiko na resaka fanatisme de tsy mahita zay ambony tany na tena abadona fotsiny zao fa zany tena kivy tanteraka hoe misy ny olona raha de miandra tamin'ny université nivoaka manana poste responsabilité de zany ny abadony de zany lazainy fa manana intelligence sottise za fa saky tsy resaka mihitsy fa tena gaga be zany am'le abadona trop le abadona trop le gasy tena gaga de mbola nahita publication anjerijery tato misy an'izany aingo paradis Madagasikara zany reconnaissante ony izy reconnaissance tsy ako la lehilahy na vavy aingo akoatrany hoe mahafinaritra ny parcours izy any lalateny io de akafizo ny fahaizany miaina sy ny fasahina mahay miana ve lalateny fasahina fasahina de samy manana satria zanaky ibira ozy zanaky atsirabe ozy izy ny zanakay tsy zanakareo zany zay ny tenen'le iaingo de zany hoe zany satria zanaky bira avy any atsirabe de zay nina moa zany no sifolosanjato ny anoana anazy satria zanaky atsirabe ninina zavatra nataony tsy manjary teo fitorana teo ninina zavatra ataony ny lainga sy ny kolokolo eritreritra zay lazain'olona reo ny tsy fanajany tenany ary misy sary lalatina mamo tampona mivoaka teto amin'ny Facebook teto de hoe zanakay fa tsy zanakay avy aty atsirabe io de ianareo vehivavy namana zatra manatsaratsara manatsaratsara sy manenjika azy de mila tsaky présidenty fokotany aloha voatazanina de zany hoe zany misy manaratsa lalatina zany de hoe milatsa président fokotany aloha inareo zay vao afaka mitsara azy bado zany le gasy de veo vadeny commentaire azy hoe bonne chance maninona tena ilana ny vehivavy masamy teny mandraindraikitra ohatranazy ozy alson vero malala ny teny koa ina moa zany félicitation madame la ministre ozy ny commune urbaine Bialanana tiako ny volony any amin'ny volony no ana fa tsy zany rehetra zavatra resako rehetra teo zany tsy anatin'ny sainy olona bado be de la zao koto manambany gasy la manavendra gasy fa zay ny avendrana gasy Stefanio de miteny olo lato hoe félicitation madame la ministre mihina fa mbola vita be mihoatra lavitra no ny vitanao ny ministère tamin'ny communication ino ma zavatra vita tamin'ny ministère ny communication hoy izy Mamo Rasolo de atoko hoe inona anisan'ny olona tsy de metsara velatsiony lalatina tsy metsara velatsiony zavatra atao hoe zavatra teny lalatina talohan'izy niditra tao amin'ny fitondrana de taorinan'io de nivadika 180 degré de lazana fa tsy metsara velatsiony de mahazo zay izy io hary RGD nantenana zany miteny zany sasa manao selfie arabana raha ohaty ministre de mirary tain'Andriamanitra hono izy izy moa i polosti le miroro zany miroro marina tain'Andriamanitra io kolokolo avoleta ataony io io fanagadrana ataony vadiny sy rehetrarehetra io de tain'Andriamanitra de tsy vita tantaraina ny commentaire n'olona satria efa ho 20 minutes le vidéo fa tena kivy tanteraka amin'ny abadiny le gasy
de so zany rahatena zany de mahazo eloge tsy fantanjareo hoe otrinina ny karama ny gasy minimum inao zany ny gasy ny 6 gasy miaina latsaky ny $2 par jour lalatina milliardaire multimilliardaire nefa ministre otrina karamana ministre de zany ny antson'Andriamanitra izany ny andokadokana anazy hoe tafita izy fa manova koa anao président Fokotany kivy tanteraka fa de zay inao zany misaotra nanao publication nanaratsy ny koto influenceur ny Stefano fa anjarany olona ny teny na bado raha tsy bado fa amiko tena bado loatra raha zay ngamana sur le devoir